Falimeraba-tsika tsirairay avy indray tratra ity sabata maraina fa 7 volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nitainy sy ny tantanana nandritra n'iny herinandro iny ary miditra amin'izao fitsaran'izao dia niriko aminao dia azo ny fitahiny hiala ny mavesatra rehetra na ara-batana io na ara-tsaina na ara-panahy ka azo hery vaovao indray miaraka amin'ny tompontsika. Aloha anderatsika ny amin'ny mofinainana io nefa dia vavaka isika. Ry anay tsara indresan'ny-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitantananao sy ny fanambinanao anay. Fantatray tokoa fa mihay anay amin'ny fomba manokana ianao ary mijerijeretra mahasoa. Angataka aminao izay mba ho avoazinao mandrakariva. Ankahirezo ny kivy ary ireo rehetra marary tompo dia meo fanantenana fa ianao ny tompony hery rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe fialofana azo antoka. Nalaina Filipiana 4:4-5 manao hoe aza manany ny inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny finoana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny vesaran'ny vahoakany enta-mavesatry ny fiahiana. Tsy mamitaka antsika nefa ilay tompontsika. Tsy milaza amintsika izy hoe aza matahotra fa tsy misy loza mananontanina eny an-dalanao. Fantany fa tena misy ny fitsapana sy ny loza samihafa ary milaza an'izany mazava amintsika izy. Tsy manofi-kevitra ny hanala ny olony sy ho eto amin'ny tontolo feno fahotana sy faharatsiana izy fa mampitodika ny sain'izy ireo amin'ny fialofana azo antoka kosa. Ahoana ny toerantsika ao amin'ny fisalasalana ka ametrahantsika fanontaniana raha toa tena tiantsika Jesosy na dia be fahotana sy manana kilema maro azy isika nanolotra ny tenany ho antsika izy mba hahafahany manavitra antsika amin'ny tsy fahatanterana rehetra ka hanadiovana antsika ho tonga vahoaka miavaka ho azy, vahoaka izay vonona hanao asa tsara, tonga teto amin'ny tontolontsika tao anatin'ny olombelona feno fanatretena izy mba halalan'ny fahoriana sy ny fakapanahy izay mivelatra eo an-dalan'ny zanak'olombelona ary koa mba halalan'ny fomba nampiany an'ireo reraka amin'ny fanolorany sy ny fitsaharany sy ny fiadanana ho azy ireo. Any arivona nefa no manosam-potanana ny fanampiana ka mainka aza mifikitra mafy amin'ny enta-mavesatra ny fiahiahiny. Manantona an'ireo ory izy ary manolo-tena hanamaivana ny alahelon'izy ireo sy hanasitrana ny fo maratra rehetra, tolorany fifaliana ireo diso fanantenana sy tsy mino ary malahelo ka tariny hitodika amin'ny fonenana izay omaniny ho azy ireo. Isaky ny miposaka ny andro anankiray dia ny herin'i Jesosy no tokony hiatrehantsika an'ireo fitsapana, hiatrehantsika an'ireo fakapanahy ao anatin'izany. Raha tsy manao an'izany manko isika amin'ny andro anankiray dia vao maika manampy ny enta-mavesatra ho an'ny andro manaraka dia lasa ho kely tokoa ny herintsika. Aoka isika tsy hanemban-drahona ny ho avy amin'ny tsy firayana ankehitriny fa hevitra sy tanjona amin'ny fanaovana an'ireo adidy ho fiomanana sy fiatrehana an'ireo fahamehana iseho rahampitso. Ilaintsika ny mikolokolo toe-tsaina falifaly. Aoka isika hijery mandrakariva ny lafiny tsara eo amin'ny fiainana ka ny riko aminao dia ho feno fanantenana, ho feno fitiavana ary hanao asa tsara. Ho faly mandrakariva ao amin'ny tompo tokoa isika ho entaniny fanahy masin'Andriamanitra izay miasa ao anivon'ny fiainantsika tsirairay avy. Riranay tsara indrindra zany-danitra mbola misaotra anao izay rahiny amin'izany teninao izany. Indreto izay zanakao mpanomponao ilay tianao indrindra ary izay ihany koa dia efa nanolo-tena ny anaraka anao dia mangataka aminao izay atanjao ny fony tsirairay avy, atanjao ny sainy tsirairay avy ary fantatrainy koa fa na dia mandalo fotoan-tsarotra izay kosa dia hifaly sy ravoravo aminao satria be ny vitanao amin'ny fiainanay. Matoky ihany koa izahay fa zavatra mandalo ihany koa ny
olana sy fahasahiranana rehetra izay misy ankehitriny fa irianay tokoa ary inonay fa tsy maintsy hibatany fandrisena aminao izay aminaran'i Jesosy amen. Savior.